Batimpana, entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka io mavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raisana fanay masina aho, mitsaoka sy midera ary mankalaza amin'ny voninahitra anao izahay. Ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola velona hatramin'izena tratra indray ity andro anio ity. Eny tokoa lehibe sy mahagaga ny anaranao ary mahatalanjona ny asanao. Metraka mandrakariva eo amin'ny fiainanay ny fitiavanao isan'andro. Ary fantatray fa lehibe ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao. Koa ndraiky izay mankalaza anao sy mivoninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Eke mba nitrakasitrahana atrehanao ny fiderana izay entin'iray tompon'amponao ary mangataka mandrakariva ny famindram-po avy aminao zahay. Fanadiovanao amin'ny aranao sarobidina latsaka tao Kalvaria ary nitalao ilay fananao masina mba hiasa teny anatinay sy onivonay. Fanahy mpitari-dalana, fanahy masina izay mpanitsy ny dianay mankany aminao Andriamanitra rainay. Sodranao fanay masina satria mitsoka mandrakariva aty am-ponay ianao. Mampatsiahy ny tenin'i Jesosy tetỳ an-tany. Ary ihany koa mbola milaza zava-baovao satria eo an'Andriamanitra iray. Ao amin'Andriamanitra mitoeranao tokoa ary mampita aminay ny Hafatra isan'andro. Izany rehetra andeha akeo mba ho antrakasitrahana atrehanao izao fotoana izao ary dia miterena tompo araka ny fombanao voninahitra izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masy sy manankely avy Nazareta, no maniry sy mangataka izany vaka izany, misaotra ray aman'alo. Alleluia. Amen. Mbola ampitombony amintsika mandrakariva ny alavany fahasoavana, mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia, toko 20:1-4. Deutéronomia toko 20:1-4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo, hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Amen. Lohateny izay tonga amintsika amin'izao vatsim-panahy izao dia ny hoe tsy maintsy azera ny rafitra rehetra nianteheranao. Tsy maintsy azera ny rafitra rehetra nianteheranao. Hoy Jesosy Kristy avy any Nazareta hoe anaka, tsy tokony hiantehitra amin'ny tenanareo mihitsy ianareo ka hiankina amin'ny fahatakaranareo zavatra, fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany no ahazoanareo fiadanana sy androsoanareo amin'ny ho avy rehetra. Manana ny fikasany Satana sy ny mpanompony, manana ny fikasany ireo lehilahy izay miady. Saingy manana ny drafitra aho, ny drafitra manokana izay efa nomaniko mialoha ny fanolorana izao tontolo izao. Aza matahotra ny zava-mitranga eo amin'ny taninao satria raha eo ambany helatra ianao dia ho voaro amin'ny fahalavona. Miantehera amiko ankehitriny anaka, noho ny zavatra efa nitranga sy mbola hitranga, efa nisy ary mbola havelako hiseho. Hitako manontolo ny drafitra izay efa nomaniko. Mihetsika ny fahavalo ary ny hany ho avitany dia ny fandreseko. Hiady mandrakariva izy, tsy noho izy mihevitra fa afaka mandresy fa satria mankahala ny olombelona sy ny faniriany mitondra fanaintainana sy fijaliana betsaka araka izay azo natao amin'ny zava-boariko. Te hisambotra fanabetsaka izy araka izay azo natao mba hanaiky azy ireo amin'ny faratsinisy ny aizina mandrakizay. Mety ho tsapanao fa miasa ho anao aho
nefa koa mety tsy ho tsapanao fa miasa ao anao ao ry malalako. Tsy ho ela nefa dia ho hitanao ny mpanompon'ny fahavalo mangovotra noho ny tahotra, hanomboka hahita azy ireo miatrika ny fitsarana. Ny sasany dia amin'ny tena satria matahotra ny hahita ny fitsarana hiatraminy. Betsaka ny anokatra ny masony rehefa isorona amin'ny faritra rehetra voafehin'ny fahavalo ny voaly. Maro ny lasa ny vavy noverinao tsara na tsy noeritreretinao mihitsy ho afaka ny anao ratsy, dia indro fa ahita ny fiainany rodana rehefa mampiseho ny fiainany ny fahazavako, mampibaribary ny kolikoly sy ny faharatsiam-pitondrantenany. Ny aizan'ny fahavalo dia nanenika ny sariny rafitra ao rehetra izay mipetraka teo ambonin'ny tany. Noho izany tsy misy rafitra tsy manan-tsiny, satria ny rafitra rehetra na ny système rehetra dia napetraky ny fahavalo mihitsy. Tonga aho handrava ny rafitra rehetra izay tsy avy amiko ry malalako. Ho foanako daholo izay ananany, nentina namelezany, ary koa ny fahavalo sy izay rehetra mpanaradia azy dia voatery hemotra any amin'ny zoron-trano maizina indrindra izy. Tsy ho fotoana mora ho an'ny zanako izao ankehitriny izao, satria ny zavatra sasany anantsika izay nampianarina sy ninoana nandritra ny fiainana tetỳ an-tany dia ambara fa simba. Ny sasany amin'izy ireo rehetra ireo dia sarotra ekena ny fahafoanany. Nianteheranao ankehitriny anaka, fa izaho mangataka ny ahy hanana fitokisana amiko tanteraka. Aoka ho resy lahatra ianao fa izay tapahako dia tsy maintsy ho tanterahina. Toy izany ny loza ho an'ny fanahy very, fa ho an'izay ahy kosa dia ho raisina toy ny fanaka voadio. Rehefa tsy manan-tsafidiny ny zavaboariko fa tsy ny mitodika any amin'ny tafiky ny mpino, dia ho fantany fa izaho ihany no mpamonjy. Ary malalako hoentina handray anjara feno amin'ny fandrafetako ny drafitry ny fitafiako amin'ny fotoana fary ankehitriny. Midika izany fa ny rafitra izay ho apetrako dia hatanjaka sy hahery ary haritra ho mandrakizay. Tsy hamela anareo anatin'ny fahalemenao, na amin'ny vatana na amin'ny saina, fa dia hampiomana anareo tanteraka, hampianatra sy hanatratra ireo fanahy very sy izay rehetra very hevitra. Tsy mamela n'inon'inona ho an'ny eritreritra ny drafitra nataoko fa ho voalamina tsara sy voarindra. Ary rehefa tonga amin'ny ondry very farany ny fidinjana dia izaho ihany no hanangona ny ahy. Ny sasany dia angonina alohan'ny hanatanterahako ny asako, raha mbola hamely miaramila hafa eo amin'ny sahanady aho, manana fitaovana feno sy mitampi-adiana mba hanaparitaka ny vaovao mafaly sy ny drafim-pamonjeko amin'ireo fanahy very. Na dia toa mibaiko ny sitrapon'ny olona maro aza ny fahavalo, dia tsy izany no izy. Ny tahotra mantsy dia hamely ny fon'ny voahary ary hanana safidy amin'ny fahazavako, dia ny ratsy fanahy sy ireo maizina kosa dia ahafantatra fa tsy misy tokoa mpamonjy afa-tsy nianaran'ilay masina avy amin'i Jehova. Maro ny fanahy hiverina amiko amin'izay fotoana izay. Izaho anisy aloka ambonin'ny tany izay tsy mbola hitan'ny olona teo aminy hatr'izay na tanin'ny tany. Ampatahotra ny maro izany, fa ny oloko kosa ahalala fa aloko ny tanako ankavanana tonga lafatra izany. Raha miasa izany tanako ankavanana izany dia indro
fa aneo ny voninahitra aho eo amin'ny tany izay toeranareo. Tsy atahotra ny oloko ary tsy azakazaka na hiafina, fa ho fantatr'izy ireo kosa fa nialoko ny tanako izany. Amin'izany misy ireo mpiaro lalana amin'ny fidinjana lehibe. Ho ampy fitaovana ianao, ampiana ianao, hovana sy ho tanterany voninahitra ianao. Ho tarihin'ny tafiky ny anjeliko ianao ary ho fenoko ny fanahiko. Tsy atahotra na inona inona ianao ary ianao dia andeha amin'ny fandresena izay efa azoko sy ananako. Io izany rehetra izany mifikira amin'ilay tomponao, mitoera ao amin'ilay Andriamanitra ao izay efa niantso anao. Hoy Jesosy avy any Nazareta, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, tiantsika ny fitiavana mandrakizay mahirezany tompo amintsika amin'ny herin'ny fahirezany. Saotra Tompo Jesosy noho izany famindram-pona mahagaga izany. Dia ampitoery mandrakariva eo ambany elatry ny fahasoavanao ry zahay mpanomponao, ary dia fantatra isan'andro fa tsy mba olombelona no nanorina rafitra hamonjena izao tontolo izao, fa ianao mihitsy ry Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy sy ny firaisana ny Fanahy Masina. Tsy mba olombelona no manam-pikasana ny hamonjy sy hanonana hampitondra fahatsarana sy fahasoavana amin'izao tontolo izao. Eny tokoa tsy fanerin'ny olombelona ny sy ny fiarahamonina ara-drariny sy feno ny fitahiana avy aminao, fa ianao mihitsy ry Andriamanitray. Ankehitriny ary dia mangataka anao indrindra zahay, ampianaro hanana fahatokiana feno anao, ampianaro hanana ilay tahotra anao, ary dia ampianaro hitoetra hatoky, hino, hanantenanao dia ny anaranao irery ihany. Saotra anao Tompo Jesosy satria tsy avelanao zahay tompotra ny miono, tsy avelanao zahay ho vahiny manoloana ny zavatra mitranga ety an-tany izay misy anay, na aiza na aiza, fa hanana kosa fahatokiana feno anao, eny hiandrandra ny famonjenao dia ny famonjenao irery ihany. Mankasitraka noho ny fihazonanao ny finoanay tsy hivembena na izongozona, fa kosa hanana ilay finoana velona izay efa napetraka ao aty ambonay. Ampianaro ny mpanomponao ary hifikitra aminao isan'andro, ka tsy atahotra ny zava-mitranga eo amin'ny tontolo izay misy anay. Ny elatrao tokoa no manarona anay mandra-palasa ny loza, dia ampianaro iantehitra aminao manoloana ny zavatra mitranga rehetra sy mbola hitranga na avelana hitranga. Eny tokoa fa ny rafitra izay entinao irery ihany no hampisy ilay fiadanana fendry tanteraka. Eny Jesosy ampiasao ny mpanomponao tsirairay avy mba hahazo fanahy maro anao. Eny handray ny hampinga ary ho vonona ny hamindra eraka aminao mba hamonjy fanahy marobe eo amin'ny saha izay nametrahanao anay. Saotra Tompo ny amin'ny fidinjana lehibe izay efa nomaninao. Manoloan'izany ary mandrambatonga izany kosa dia ampianaro iray hiomana fatratra, fa betsaka ny asa ary midadasika ny toerana. Saotra Jesosy fa dia misy tokoa ary betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Ny voninahitra dia ho anao raha ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ao amin'ny kosa ny fitenenana ambiampy fa akaiky ny fotoana ary tsy maintsy tanterana tokoa ny sitrapon'Andriamanitra iray. Koa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao Fanahy Masina ny ao aminay mandrakariva sy mandrakizay mandrakizay. Aleloia. Amen.